fiambenana fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alleluia. Dia tahiny tompo daholo tsika rehetra miarabantsika tsirairay avy izay tratrantsy eto indray amin'ity androany ity lalasana bavomalala. Ny fiadana tompony eo amintsika rehetrarehetra ary dia faly be ny tenako mahita anao miaona aminao eto indray amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izaho ny akiradio ny groupe izay maharezy dia faly be ny tenako miaona aminao eto ary dia manonona ny fiadana tompo amintsika rehetra dia mitenanao koa hoe tonga soa ary maretatra amin'ny farany raha androany anao vao miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra natokavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia teteny anao hoe anao tsika hihaino ny feon'Andriamanitra
fa mety enonao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eto ny vahaolana eo amin'ny fiainanao a. Za mino fa nitondran'Andriamanitra anao eto a dia ny omeny vahaolana no ampaherezany no tahian'Andriamanitra ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Mahitatra amin'ny farany a tonga soa nareo izay vao androany vao tonga eto a dia ny fiadanan'ny tompony a ho aminareo a tsirairay avy. Niova kely ny endriky ny fandarantsika androany a. Manomboka androany moa zany fa tsy hoe androany e. Manomboka androany aloha zany mandram-piovan'izay miova dia tahaka izao no tsy maintsy ho fahitanareo ny endriky ny fandarana manomboka eto. Mandram-pahita izay mety ho fiovahana eo ka hanovan'Andriamanitra ny zava-mitranga ka dia izao aloha no misy a dia isaorantsika an'Andriamanitra. Tena zany hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia somary araka ny hitanareo somary niova na ny endriky ny fandarana mety hiova ny fahitanareo ny sary a. Mety tsisy klipy hitanareo aloha manomboka eto a fa hita be ny losolako. Tahiny tomponareo izao hitanareo tsara ny losolako a. Dia tahiny tompontsika rehetra tonga soa. Androany niditra voalohany teto a dia nanapafitsika Rozmina. Rozmina eto France moa izy a fa nareo any Koweït, Arabia Saodita, any Chine, ny Madagasikara, ny any Oman dia miara-misitraka ihany koa ny tsodrano amin'ny ranapafitsika Rozmina. Ka dia ny tsodranonao Rozmina, Isaia 7:24-23 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: amin'izany andro izany no iranareo amin'ny tany moloboka azahoana divay mahery hoe: izaho Jehovah mpiaro anio, isaky indray mpimaso no andemako azy, fa andro misy manimba azy. Na andro na alina dia miaro azy aho. Halleloia. Andro aman'alina ianao arovan'Andriamanitra. Tsy azo atao ninninona ianao raha napavy Rozmina fa ao aminao a dia ianao ilay tany moloboka azahoana divay mahery. An'ilay tena ilay divay mahery izany dia azahoan'Andriamanitra tombony ianao a, azahoan'Andriamanitra asa fanompona ianao a, azahoan'Andriamanitra dera sy laza ho an'ny anarany ianao a, dia tsy azo simbaina ianao fa ianao mpamin'ny voninahitran'Andriamanitra ary tena tian'Andriamanitra ianao. Nareo rehetrarehetra any Koweït koa nahazo an'izany Arabia Saodita, ny Oman, ary ny Madagasikara sy ny Chine nahazo an'izay tsodrano izay ka raiso fa raiso amin'ny fo amin'ny fifaliana izany tsodrano izany a Rozmina. Narakaraka ny Rozmina moa tahiny tompo a lazana Monique ao Koweït a. Ao ihany koa i Bersaba Koweït, Koda Leoni Koweït, artisanat de Madagascar, France, lazana Sylvie Koweït, Tina Rakotoarzaka France, Bersaba Koweït, Zamina Camarade de Jesus France, Tojo Allemagne, Itody Raounso France, Nambintso Macrine Koweït, Kikulunga France, Marijo États-Unis, Miria Madagascar, Yama Koweït, tahiny Jesosy Kotanela Belzika, tahiny tompo Gina Randrena Solo. Aiza moa misy any Gina fa sao dia tsy tadidiko aho, sao dia teniteny foana hoe any alao izy mihitsy ny averinay teny fa ohatrany any Chine angamba Gina raha tsy diso aho, raha tsy diso ny fitadidiako. Rahalahy azan'ny apôstôly tonga soa Mami Koweït, Mampionina France, dia tonga soa ihany koa erazana soa Sylvie Arabia Saodita, Jesosy Mpandresy, Jesosy Mpandresy dia Jesosy Mahery, Jesosy Mpandresy Koweït, Andoandry France, Angela Rivera Oman, Felina Rakoto France, Azazika Patitsy France, Ingrid Rena Solo France, Erika Rak France, Fabiola Koweït, Rantanina Marie Charline Madagasikara, Nena Mainso Italie, Someva France, hita tsara mihitsy ny tarehako amin'izao, Lina France, Rodine Koweït, ngoda be dada ozy izy neny. Ao arina ataontsika izay hafa kelikely, miemotra kely. Mami, efa teneniko teo. Tahiny Jesosy, tsara be indray ve sariny Charline? Saotra anareo e. Saotra anareo mbola hitanareo mbola tsara indray nefany a somary niova, somary tsy dia tsara ny isan'andro satria niova na ny telefoninareo iny ary dia andramo fa tsy mety atao rotation intsony a. Izy moa izany dia problème avy any amin'ny Facebook mihitsy ny zavatra io. Mety zavatra maromaro niovaova tao anatin'ny fotoana tsy voafetra momba n'ity Facebook ity fa dia izao no ny iainantsika
dia isaorantsika Andriamanitra. Halleloia, tsara koa io e, dasan'Andriamanitra koa tsy maintsy ataontsika foana. Dia tahiny tompo a nambinina France, hita tsara ny saorako. Mazava tsara ny sary, misaotra anareo. Mahafinaritra daholo ny commentaire anareo. Tahiny tompo a izy mbola tsy voaraba. Razanina soa Sylvie fa narabaiko. Tsisy isaorana Rosemina. Ao ihany koa i Kadaka France. Hitako eto izay matoritory tonga dia io mba maso koa ianareo fa tandremo a. Tsy mety intsony ilay izy. Za koa hitanareo raha vao te hatory eto tena vabaraka eto. Nasela AMG tonga soa eto France moa, nasela io raha tsy diso aho. Dia mety ho zoameva miaina amin'ny zava-misy tsika, mety io a. Tahiny tompontsika mianakavy, milo an'izany rehetra aloha dia andao antsika hivavaka, andao antsika hisaotra an'Andriamanitra fa zarantsika ary mbola misy ny fandarana. Dia hisaotra an'Andriamanitra antsika ary metraka amin'ny fotoana ihany koa eo am-piatan'Andriamanitra ka andao a ampandrosoantsika any anabavintsika mihaja avy ao Madagasikara. Izy a no hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana androany. Tahiny tompo ary mihaja hanao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur nanome fitenenana tahiny Jesosy isika tsirairay avy tahiny Jesosy pasteur mianakavy hiara hivavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy hanombohana ny fotoana. Jesosy araka ny teninao manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ndreto indray izahay Jesosy miondrika eto anatrehanao tonga hisaotra sy hanome voninahitra anao fa ianao no Andriamanitray mpahary mpamorona anay ka mankasitraka anao izay Jesosy tamin'ny asa mahagaga izay nataonao teo amin'ny fiainana tsirairay avy nandritra ity tontolo andro ity dia isaorana ny anaranao lehibe izany Jesosy ka apetraka feno am-pelatananao Jesosy izao fotoana izao ho tantaninao ny fandarana rehetra eto ka rakofy amin'ny rasonao Jesosy ny fitaovana rehetra izay ampiasainay tsirairay avy any an-tokantrano any ary indrindra indrindra fa ny fitaovana izay ampiasain'ny pasteur any amin'ny foibe dia tena rakofy ny herinao fa tsy hisy asan-devoly anakatsakana anapatapaka fa afatotra amin'ny rahany Jesosy Kristy tompon'ny sabata nitetika adiny devoly rehetra rehetra tsy anakefika anapahefana ary ny mpanomponao rehetra izay andray anjara eto Jesosy dia alofy ao ambany elatrao fa eo ny mahatsara anay tsirairay avy Jesosy dia jereo manokana mihitsy Jesosy amin'ny masom-pitiavanao pasteur anay izay hitondra ny famelabelarana ho sory amin'ilay dililo masina avy aminao mba ho fantsona hikoriana ny fahasoavana avy aminao ka hitondra famelobelomana ho anay tsirairay avy izay hitondra eto anio dia hamasina ny teninao mba hisy fiantraikany amin'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra any zoky miaditsika tao anatin'izay vavaka izay nentiny tamintsika teto izay dia Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy mihaja. Halleluia. Izy mety mbola tsy voarabako teo Lovelitina France, Geneviève Andriamananjara France, Marina Tiana Canada, Mami Koety, tonga soa nareo. Halleluia. Misaotra mihaja ary dia Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fitianao ositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Ndao antsika henohira anankiray, henohirintsika dia ao anatin'ilay hirintsika to dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin-dranabavintsika fahabeolazana nakandapa. Avy eo moa hivavaka amin'ny firenena ary rahabavy 5. Meno finaritra daholo ary dia araka ny tekitao tsy mbola misy clip aloha tsika aza afaka mijery clip fa sarisary no hitantsika miaraka amin'ny hirahira. Tahiny tompo ary meno finaritra daholo.
malagasy aloha fa tsy izay zavatra nikalevantsika zapady. Halleluja. Soratsika n'Andriamanitra ary ny hira ilayntsika mihitsy zany izy zany mampahery amin'izao fotoana izao. Halleluja. Tsika koa mila mahery foana tsika. Halleluja. Tsy mbola mila mijanona ny asan'Andriamanitra fa tsy maintsy tadiavintsika foana aloha ny izay hevitra rehetra ahafahan'ity asan'Andriamanitra ity mbola mitohy. Halleluja. Tadidany hoe fotoantsika nanao live tadidany izy fotoana Pasika, mety Pasika 2019 ngamba na Pasika 2020 izy andefa teto. Dia tamin'izany nitoro-tenintsika audio satria efa eo amin'ilay hanao live mihitsy no nisy problème tampoka ny connexion. Dia efa mahazatra moa zany izay eto amintsika eto rehefa misy zavatra dehibe atao mifanelingelena ny devoly tsy maintsy teo foana. Dia natao audio nitoro-teny taraiky be mihitsy vao nanomboka. Ka ny tiako lazaina aminareo dia izao hoe rehefa mbola tsy kivy nareo
dia izay mivady koa tsy kivy a fa ataontsika foana ty fandarana ty na mbola ho avy ary na fotoana hoe tsy hoe amin'ny fomba ahoana fa izy ity moa zany a dia efa nieritreritra ihany hoe ahoana reny atao hoe tohiza hanao live ve tsika amin'ilay endriny somary efa miova hafa amin'izay a sady efa andeha hikobona ao anaty tahaka ny mpianatra nikobona tao anatin'ny trano anankiray a tao amin'ny efitra ambony a dia anaty zoom fotsiny tsika eny ianao dia rehefa niara-nidinika tamin'irety mpiara-miasa amintsika akaiky reto moa dia nikoby izay mahazy dia hoe mbola betsaka ny olona mety mba miandrandra ny hain'ny fandarana dia andao aloha asiana ihany na dia mety amin'ny endriny somary tsy dia mahazatra ary dia izao hitanareo izao hoe misy ny fandarana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Eto be manambotsoa eto Fransa Fontaine Lalanirina, eto Fransa ihany koa izy koa mbola tsy voarabako nefa voarabako torika ambony ankoatr'izay izy miravavy mbola tsy voatonoko teo ny anarany eme manambotsoa sy Fontaine Lalanirina tonga soanareo dia tahiny tompo ary tsika mianakavy andao tsika to dihitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany dia andao ampandrotsika ny anabavintsika Fabiola zanaka andapa izy nitondratsika anatin'ny tenandroany dia miheno tsara tsika dia vita ny toviteny dia verina ety amin'ny tenaka mamela peratra indray ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ary ranabavy Fabiola anao ny fitenenana. Mankasitrika indrindra pastera nanome fitenenana tahin'i Jesosy iray menakavy kely dia tahin'i Jesosy ihany koa tsika rehetrarehetra izay mpanaraka tsy tapaka ity vavaka fiambenana ity na akiradio andramika izaho dia mbola resaka fahasoavana lehibe ho ary evana malala fa ahafahako izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika androan'io izao dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany Halleluia. Amen. Tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hifampaherezana amin'ity androan'io izao dia hitantsika any amin'ny Jona toko faefatra andiny fa enina amby efapolo ka hatramin'ny efatra amby dimampolo. Jona toko faefatra andiny fa enina amby efapolo ka hatramin'ny efatra amby dimampolo. Ny soramandry vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny niverenan'i Jesoa tany Kana sy ny nasitranany zanakalahy tandapa anankiray. Andiny ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Kana any Galilea indray Jesoa dia tany amin'ilay nampodian'ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaum. Ary efa reny fa Jesoa efa tonga tany Galilea tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany satria efa ho faty izy dia hoy Jesoa taminy raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy tompoko midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesoa taminy andeha mody velona ny zanakao ary lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesoa taminy ka dia lasa mody ary noho nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany ary izy nanontany azy ny ora izay ny ora izay nanaretany dia hoy ireo taminy omaly tamin'ny ora fahafito no nialany tazo taminy koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesoa taminy hoe velona ny zanakao dia nino izy mba miankona ny rehetra. Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesoa nisy tonga tany Galilea avy tany Jodia. Halleluia. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitantsika eto ry havana dia efa nanao fahagagana fanondroany Jesosy teto Kana. Nanao fahagagana fanondroany Jesosy teto Kana. Ny fahagagana izay hitantsika voalohany teto Kana nanaovan'i Jesosy tena fahagagana lehibe. Nisy olona napakabady rehefa lany ny divay dia rano nampodin'i Jesosy ho lasa divay. Ny rano nampodian'i Jesosy ho lasa divay. Eto indray ry havana malala dia fahagagana faharoa koa na nasitranany ity zanakalahy ity tandapa anankiray ity. Halleluia. Dia hitantsika eto koa ry havana dia ny olona manampinoana manatona an'i Jesosy. Hitantsika any amin'ny andininy fa enina amby efapolo sy sivy amby efapolo.
no hatarafana izany. Ahoana moa hafantarana manatona an Jesosy izany? Raha voalaza ny soratra masina ity ry havana malala dia hita voalohany eto dia ny hoe nankany aminy. Ka rehefa miteny hoe mankany na nankany dia avy an-tsaina hoe misy fifandirana toerana anankiray, misy fifandirana toerana izany. Koa eto dikany dia mandeha mankany hoe manankaiky, ary tena nanaraka izany tokoa ity rahalehilahy ity, hoe tena nanahaka izany dingana izany ity rahalehilahy ity. Nanao dingana izy ho fanantonana an Jesosy. Tsaroantsika fa tena ity tanàpanankiray ity tena hoe manana ny maha-izy azy izy, ary tena nety tena hanatona an Jesosy. Fa izany fihetsika izany ry havana fa mino izy, ary tena hoe nanety tena tady mino tanteraka fa hainy Jesosy hanasitrana zany heretiny zanany zany. Hainy Jesosy hanasitrana ny ankonany. Anisy tsy nisalasala, tena lavitra avy Kapernaum sy Anikana, tena mbola misy kilometra maromaro, fa nefa tsy natansakana zany, tsy nangatakandro izy. Tena tonga dia lasa rehefa reny fa tonga tao Jesosy, tena tsy nisalasala, tonga rehefa niainga izy lasa. Na dia mbola misy lavitra aza ny elanelana, fa tsy natansakana zany. Zany le finoana. Halleloja. Fa ny zavatra faharoa koa ry havana dia teto amin'ny fangatahany tamin'i Jesosy teto. Nangataka tamin'i Jesosy izy, ary izy mihitsy no nangatahany teto. Raha jerena ny teny ry havana malala dia fiangaviana sy fitalahoana n'izay nataony. Zao no nambarany. Fa mitenena ihany hoy izy any amin'ny Lioka 7:7, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahako. Mantsy izy eto hoy mantsy izy, tompoko midina re, dia mbola tsy maty ny zanako. Midina re, tena hoe fitalahoana zany. Tena nanam-pahasahiana koa ity tanàpanankiray ity. Nanam-pahasahiana izy teny tamin'i Jesosy hoe midina re, dia mbola tsy maty ny zanako. Tena fahasahiana mitenenany tamin'i Jesosy teto. Tamin'ny fahasahiana ny tantarany zavatra izay nanjo azy amin'ny zanany izay narary. Fahitantsika eto ry havana dia fahasahiana miaraka amin'ny fanetrentena no hita, satria tsy nisalasala na natahotra izy nanatona an Jesosy. Vokatry ny finoana tao anatiny izany, nanosika azy hanao ny fihetsika ireo havana malala. Tena hoe tian'Andriamanitra koa tsika mba hahay hanetry tena, hanafahasahiana hanatona an'Andriamanitra, hanatona an Jesosy, hanambara, hanaboraka ny mombamomba antsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy hananahegna maso, fa hanana fahasahiana, hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Halleloja. Tika koa itenenan'ity soratra masina ity, manatona an Jesosy amin'ny finoana, amin'ny fanetreny tena, amin'ny fahasahiana. Halleloja. Ahomenatra tsika, Andriamanitra koa homenatra tsika, Jesosy koa homenatra tsika, aokatsika tena hoe hanana fahasahiana hanatona an Jesosy, hanambara sy hanaboraka izay mety mahazo antsika, zavatra izay mety ilaintsika. Halleloja. Fa ity tandapa ity tsy nisalasala izy ry havana, nilaza ny tantara izay zavatra nanjo azy, indrindra fa amin'ny zanany marary. Halleloja. Tena toetra tsara halaintsika tahaka nataon'ity tandapa ity. Toetra ilaintsika amin'ny fiainantsika izany. Hanao dingana eo amin'ny fiainana ho fanantonana an Jesosy, na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana, ny tanjontsika dia ho tafahoana sy tafaresaka amin'ny manaboraka izay manahirana atsika sy izay ilaintsika eo anatrehan Jesosy. Koa finoana eny dia finoana marina no hanosika antsika anatona azy. Takina amintsika ihany koa ny fananana fahasahiana amin'ny fanatonana any Tompo. Jereo ity tandapa ity, fa tena nasahy tokoa izy, ary tsy nijery
ny lasany izy tsy nijery ny toerana izay misy azy na dia lavitra azy ary tena nahafinaritra dia izy afaka nanetry tena eo anatrehan'i Jesosy. Aoka isika koa ahay hanetry tena tahaka an'izany koa eo anatrehan'i Jesosy. Raha miroso amin'ny tena finoana tokoa isika ry havana malala dia mila fahasahiana satria betsaka no tsy maintsy ho resena. Koa mba hahatonga amin'ny finoana masina dia manetre tena eo anatrehan'Andriamanitra. Izany raha izany no teo no lohevitry iainan-tsika dia hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Koa aoka iainan-tsika izany ry havana malala, aoka iainan-tsika izany ahafahantsika hiroso koa manao dingana amin'ny fanetrentena eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana malala, ahoana tokoa moa ny finoanao hananantsika? Ahoana ny finoana hananantsika? Mitarika antsika anatinan'i Jesosy vai? Mitarika antsika anatinan'i Jesosy ve sa hanalavitra azy? Fa ny zavatra faharoa voalazan'ity soratra masina ity ry havana malala, ny olona manam-pinoana dia izay mino izay lazain'i Jesosy. Ny olona manam-pinoana dia mino izay lazain'i Jesosy. 5:50 sy 4:50. Ny olona manam-pinoana manantona an'i Jesosy. Andapa-voalaza eto ity ry havana dia maneho izany finoana izany. Rehefa tao anatin'ny fahoriana lalina izy, nanoloana ny aretina izay nanjoany zanany dia nahatsapa fa Jesosy dia mpanasitrana, afaka manesotra ny aretina izay misy ao amin'ny ankonana. Ao anatin'izany indrindra no nahatonga azy tsy nisalasala ka tonga ny taraina mba hasitrana ny marary. Hita eto tokoa ry havana fa tena magaga tokoa ny fanasitranana satria ilay marary dia tsy nanatrika azy ireo. Tany Kapernaum nisy io zaza marary io, nefa sitrana ilay marary. Sitrana ilay marary, afaka ny aretina izay nangeja azy. Halleluja! Eo anatrehan'izany indrindra no ahitana ilay finoana sy ny fankatoavana ary ny fanekena ny tenin'i Jesosy. Rehefa niteny Jesosy hoe andeha mody velona ny zanakao dia tena nino izany tokoa izy. Nino ity tandapa ity ary lasa izy nody nankatoza ny tenin'i Jesosy izany. Tena nino izy ary nanaiky fa marina izany ka nahatonga azy tsy nisalasala ka lasa nody. Tsy nisalasala izy ka lasa nody tokoa. Nanaraka ny tenin'i Jesosy. Vokatra izany dia tena tanteraka ny faniriana ity tandapa-anankiray ity satria sitrana ny zanany lahy. Halleluja! Io fanasitranana eto io ry havana maneho afaka miasa amin'ny toerana rehetra Andriamanitra. Natrika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. K'izany tena hoe maneho amin'ny maha-Andriamanitra izy eto. Tsy ny fanasitranana hita eto ry havana tena hoe tsy takatra ny saina, tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra. Na tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra. Ny fahefany manoloana ny zavatra rehetra. Hoy ny soratra masina, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy no andamina ny lalanao. Halleluja! Any amin'ny 7:7-9. Ry havana malala, ino izay voalazan'i Jesosy ve ianao sa mandao ankitsirano izany manamevana izay ambarana? Ampianatra antsika izao soratra masina izao ry havana malala. Ampianatra antsika izao soratra masina izao naiky izay voalaza ka hankatoa izany amin'ny finoana marina. Zoantoka ny fanambarana ary mitondra amin'ny fanasitranana. Zoantoka tokoa ny fanambarana fameteza hanaiky izay voalazany ny soratra masina ary tanteraho tokoa izay voasoratra ao fa ao no itenenan'i Jesosy antsika izay namorona ny lalana ho amin'ny famonjena. Halleluja! Aoka tsika ry havana tena hoe hino sy ankatoa ary hahay hanetry tena eo anatrehan'i Jesosy, eo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja! Raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja! Za miny fa nisy niraisinao tamin'izany teny izany dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany
dia makasitrika tsika rehetrarehetra ny hainao hatramin'ny farany a, dia izaho mino fa nampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany a. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha olonanitra moa Jesosy dia any manaraka toy izao indray a, mifampahery sy mifanovihery indray antsika avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Samy mahery a, samy tahiny tompo daholo a, tsika tsirairay avy a. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavy Fabiola-tsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra nentina nahafinaritra be izay. Andriamanitra manankiray pasoavana anie hamaly fitianao a, dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany a ranavavy Fabiola, dia maherezatra any a amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Jaona toko faha-efatra andiny faha-efatra enina amby efapolo ka hatramin'ny efatra amby dimampolo no nenontsika nentin'ny ranavavitsika androany a tamin'ity androany ity. Jesosy hamaly fitianao. Ny soramady dia niverenan'i Jesosy tany Kana sy ny nahasitrana ny zanakaran'ilay tandapa anankiray. Halleluia. Anisan'ny tanàna tena hoe niavaka ity Kana ity satria misy tanàna indray mandeha fotsiny nalehan'i Jesosy dia tsy niverenany intsony mandrapahafatiny. Fa ity Kana ity dia niverenany fanondroany. Taona nanaovan'ny ny fahagagana voalohany indrindra. Tao a no nanaovan'ny fahagagana voalohany indrindra. Raha hoe raba aminareo fa misy olona vaovao a mbola tsy voarabako teto a mialohan'ny hanomboantsika ny famelam-pianarana. Ny tompo Lombotra Zilda, Koety, Verselina efa noteneniko teo a, izy ary moa niditra voalohany teo. Dia Razana Monique Mariette Koety, Fabiola Zanakandapa efa nanapaiko teo. Tahiny tompo Miriana Andriamalala Madagasikara, Itody Rahonoso France efa nanapaiko teo. Izay angambany. Ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Mino Raja elaela izy izany a, tonga soa ihany koa. Soramandry a ny iverenan'i Jesosy tany Kana sy nahasitrana ny zanakaran'ilay tandapa anankiray. Ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy dia tao Kana tamin'ilay fampakaram-bady lany divay. Izay aloha izany a tsara fantatritsika, izay ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy, ny fahagagana farany indrindra nataon'i Jesosy. Iza mahalala inona ny fahagagana nataon'i Jesosy farany? Iza ny olona nanaovan'i Jesosy fahagagana farany teto amin'ny talohan'ny nahafatesany? Izay mahavaly an'izay dia tahiny tompo be mihitsy. Raha tao Kana izy nanao fahagagana voalohany a, dia inona ny fahagagana farany a nataon'i Jesosy? Izay fanontaniana kely mba fanadinana lesona kely antsika. Iza no nanaovan'i Jesosy? Tsy ampidirinao izy ilay nitsangana tamin'ny maty a, fa inona ny fahagagana nataony farany teto an-tany? Izy fahavelomany mbola velona mihitsy. Halleluia. No tenin'Andriamanitra ary tonga tany Kana any Galilea indray Jesosy, dia tany amin'ny nahabodin'ny rano ho divay. Misy zavatra hitranga indray izany eto. Halleluia. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalana rary tany Kapernaomy. Lavilavitra any izany faelanelan'izany a. Dia miara-mila lasahany rano teo ambony hazo fijaliana. Marina mihitsy izay andrina izay. Marina ilay andrina. Ilay lehilahy miara-mila lasahany rano teo ambony hazo fijaliana. Fa ahoana moa izany ohatran'ny hoe officiellement izany a, ny tena fahagagana nataon'i Jesosy taman'olona farany ny filazan'ny Baiboly. Tsy resahantsika ny sofomaliko a, tsy resahantsika ilay raha ilay miaramila Tomaso a, dia ny nananganany an'i Lazarosy talohan'ny Pasika. Izay izany ny tena fahagagana talohan'ny Pasika nataon'i Jesosy. Fa marina be koa ilay anareo, marina. Ilay raha mipitika sy ilay
sofina. Alleloia. Ary le raha mipitika aloha mbola taorian'ilay sofina. Mahafinaritra be mahita anareo mamaly sy mandinika. Alleloia. Dia nisy tandapa anankiray indray, fa tandapa nahafinaritra amin'ilay tandapa nanana fanetretena. Alleloia. Nanana fanetretena izy satria na dia tandapa ary izy dia tsy izy nampianatra an'i Jesosy, fa izy nandeha nitady aiza ny misy an'i Jesosy. Zava-dehibe io tsika mitady io. Alleloia. Izay mitady dia hita hoy ny ten'Andriamanitra. Dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Efa ho faty. Jesosy izany sisa no fanantenana farany ho an'ity zaza ity, ho an'ity iray mpianakaviana manana zanaka marary ity. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana nareo dia tsy mba hitino mihitsy. Toetrantsika olombelona, raha tsy mahita fahagagana sy famantarana tahaka ny Gideona. Famantarana angirana izany nangatahany Gideona izany efa mba nitenen'Andriamanitra izy hoe ombanao andresiny vavalona dia izy hoe asio famantarana mihitsy fa sao dia mba resa be izany. Tena asian'Andriamanitra famantarana. Mbola tsy nanaiky ilay izy fa alohan'ilay izy famantarana fandroandreo izy dia tahaka izany. Fa hoy ilay tandapa taminy, tompoko. Ilay tandapa izany ohatry hoe tsy dia niraza zavatra tenenin'i Jesosy, fa ny masaka ao an-tsainy dia ny hasitrana ny zanany. Tompoko, midina dia dieny mbola tsy maty ny zanako, dieny mbola tsy maty. Izany hoe dieny mbola eo ianao, dieny mbola misy azonao atao, midina. Izany hoe dieny mbola tsy maty izany efa ho faty ange izany, efa ho faty, efa mba vahoana ny fahafatesana izany. Jesosy tsika aneho hery teto. Azon'i Jesosy natao ny teny hoe ho avy ana ko afaka efatr'andro dia efa maty efa maimbo koa io vao natsangana. Fa hitany loatra ny fahatereny ty iray mpianakaviana ity. Andeha re, midina re dieny mbola tsy maty ny zanaka, andao moa e. Halleloia. Dia eo Jesosy nandinika, raha izao somary amapolo kilometatra vitsivitsy miala eo amin'ny toerana io misy an'i Kapernaume. I Nazareta naterahan'i Jesosy dia 7 kilometatra fotsiny dia tonga ao Kana. Fa Kana makany Kapernaume dia lavilavitra, amapolo ny kilometatra vitsivitsy vao tonga. Izany hoe le olona le efa tena mba vahoana ny fahafatesana. Jesosy azony ataony manidina raha ilainy izany. Fa izao Jesosy te haneho hery ary tsy te ampitataina sy handisy fanantenana ny iray mpianakaviana. Za rehefa namalala teteny aminao, raha te haneho hery Jesosy dia nataony tahaka ny Lazarosy io, navelany maty aloha. Fa izao ny zavatra teneniko anao, tsy ny fampisehoan-kery no zava-dehibe amin'i Jesosy. Jesosy efa manan-kery foana. Fa ny zava-dehibe indrindra amin'i Jesosy dia ianao tsy maratra fo, ianao tsy reraka ny fonao. Raha izy fotsiny le tandavy amin'izay efa marary teny mbola tsy maty izy, efa telo ho faty. Fitaitainana nge izany za tena teneniko anao fa ny tantara ataon'ny Baiboly vakiantsika dia tsisy fihetseham-potsika. Fa raha iainana io hoe mandao. Nisy zanakay finoana kely le zanakay faharoa iny, avy nandeha vakansa tany Full Point izay tamin'izay. Mbola kely finoana iny tamin'izany. Dia izay hanomboka hiala any Full Point, manomboka mandroa finoana dia mivalana. Amin'iny lalana rehetrarehetra iny tsy tadidiko ny adiny firy anaovana izany hoe Full Point tonga teo Tamatave efa lany ny akanjo efa tena vidy akanjo. Mandoa mivalana. Hoentina tokony hoe entina mody any tandapa izany olona mpifehy olona izany.
olona ambony grady zany, olona ambony zany. Fa teny ko anareo fa raha tena marina tokony nentina tany amin'ny hôpitaly tany Tamatave finoana hoe andao any Antananarivo. Fa teny eny an-dalana ho azy ozy nareo ry havana. Efa tena me malemilemo io zazy io. Mandoto mivalina mandoto. Mena ody fa mandoto mivalina. Fa tena fandehako tamin'izany ozy nareo. Tsy haiko intsony hoe mandeha firy aho. Vao manomboka ety Ambohimalaza hitrana Antananarivo dia efa alefako ny fara sy ny détresse sy ny klaxon be tonga dia mandeha any amin'ny ankavian-dalana tondra marary mafy. Oenga avy any Ambohimalaza amin'iny Ambohimanga kely rehetrarehetra iny mandrapatonga any amin'ny hôpital des enfants any Tsaralalàna. Nampatahotra nge ravana zaza mandroso ny valana io. Mampandroso ny valana. Tantaran'ny baiboly raha vakitsika fotsiny dia tsy fa raha iainantsika io. Dia ohatrany ahoana moa zany hoe ianao mandeha mitady an' Jesosy fa any an-tranonao misy zaza efa ho faty, zanakao. Zanakao. Tompoko, midina re dia mbola tsy maty ny zanakao. Ao mo Jesosy aho. Miangavo mo Jesosy fa tena efa ho faty ilay zaza. Dia hitan'i Jesosy ilay izy. Jesosy mandeha arakaraky ny zava-misy. Tsy hoe akory hoe teneniny Maria sy Marta hoe mandàna fa ho avy dia maty any Lazarosy. Fa io arakaraky ny olona io. Hitan'i Jesosy loatra fa tena nikoropaka ty iray mpianakaviana ity. Tsy nahatandapa azy io problème io. Misy zavatra voafehany tandapa fa misy zavatra tena tsy voafehany. Anisan'izany ny zanany marary mafy efa maty, efa ho faty. Hitan'i Jesosy ny tany am-pony. Dia nikotiany Jesosy raha mandeha tongotra tsika mankany mbola afaka adiny 3 adiny 4 vao tonga any maty any ilay zaza. Ary ho diso fanantenana ty iray mpianakaviana ty mba nahitan'i Jesosy any. Nefa toa tsisy vokany. Izaho miteny anao androany, ianao tonga eo tsy tian'i Jesosy ho diso fanantenana ianao ka hiteny hoe mba tonga teo ihany mba nivavaka ihany fa tsisy valiny. Noho izay zavatra izay, noho izay tsy mifampisehoana hery, za mila tonga any mihitsy ka horakorahan'ny olona ny zava-dehibe. Fa raha izany dia hozy Jesosy ndao fa ho any dia hitanao fa namaty ary izy dia teny amin'ny fotsiny hoe matory efa tsy maty. Dia ampitsanganoko dia horakoraka amin'izay hoe aleloia tena velona Jesosy. Mahery Jesosy. Tsy izay ny zava-dehibe tamin'i Jesosy. Fa ny zava-dehibe tamin'i Jesosy hanala fitaitainany ty iray mpianakaviana ity. Andeha mody hozy izy. Andeha mody velona ny zanakao. Ary za teny aminao, misy vaovao, misy tatitra, renao, rentsika foana. Misy feo, efa ho faty, teny mbola tsy maty, kely sisa dia maty. Dia mikorotana anatin'ny saintsika iny. Fa eto dia izay tenenin'i Jesosy ny marina. Ary iny ny voateny farany dia iny no. Jesosy raha amin'ny code de la route. Fa mampiasa fiarakodia tsika na mampiasa lalana. Na mitondra bisikileta na moto na mandeha tongotra dia tokony hay code de la route daholo na mitondra automobile. Fa ny abetsany fotsiny tsy mitovy ny tokony ho hay. Fa na mampiasa na mandeha tongotra dia mila mahay code de la route. Eto ny fiampitana rehefa eto dia mbola tsy mandeha ilana code de la route zany. Ny code de la route rehetra eny amin'ny lalana rehetra alehantsika eny dia misy endriny maro. Misy ny marquage au sol eny amin'ny lalana eny misoratra hoe 31 ianao mandeha, na misy ny ligne continue sy ny discontinue, misy ny CD sy ny stop eny amin'ny soratra eny amin'ny tany. Misy koa eny amin'ny panneau. Dia ireny arahana daholo ireny. Fa izao
reny mpanao marquage au sol ny code de la route dia tsisy manan-kerintsony raha amin'ny fotoana misy agent anankiray mijoro eo na polisy na gendarme na mpandamina fifamoivoizana ka na inona pa ohatra hoe misy mpanao zany hoe hoe sens interdit tsy azo andanana fa misy polisy mitenana hoe avy mandehana dia voafafa tsy manan-kery ny mpanao tsy manan-kery ny marquage au sol tsy manan-kery ny zavatra rehetra fa zay teneniny ilay agent mandamina fifamoivoizana iny ny ambony saron'iny daholo tsy azo ifanenana ty lalana ty fa rehefa le polisy miteny hoe azo ifanenana andao fa tsy maninona sens unique tsy azo andehanana ty fa rehefa polisy miteny hoe andao dia azo andehanana dia mandeha ianao tsy manana ihany ny teny farany voalaza eto ny marquage au sol sy ny mpanao sy ny rehetrarehetra zany milaza fa teny mbola tsy za zay fofaty zany hoe velona efa mematy le fiainana zany fiainana efa ho faty fiainana efa mitotonga ny dieny mbola tsy maty zany hoe efa tena andalana ho faty zao no teny Jesosy le ambony indrindra indray amin'ny code de la route raha code de la route le satsy le manam-pahefana le tompony teny farany ho Jesosy ndeha mody velona ny zanakao nefa talohan'iny ina le izy efa fin de vie efa any amin'ny efa fin de vie araka ny tendrana vaviny elifanto sady tany tompony elifanto raha ny amin'ny hôpitaly dia inona moa reto le inona moa lalahy le fitrano le fasianan'le olo lefa ho faty misy an'izay anobavitsika lalahy io efa tany azafady tsy linahy azafady linahy fa lalahy tany lalàny ny antsika mbavaka indray alina alibavaka indray manontolo tanatin'io chambre io ka le ty zazalahy ty zany efa any ary nisy hôpitaly tamin'izany soins palliatifs dia misy an'le anankiray koa soins palliatifs sa le misy an'le ray koa le hoe tsy tadidiko fa na dia efa ho faty azy tiany mbola tsy maty dia andao hozy Jesosy danina mody velona ny zanakao sitrana ny zanakao ino no voateny farany ary zao nizaniza miteny talohan'i Jesosy dia afaka mbola marina aloha reny mandra-pahatonga ny fotoana itenenan'i Jesosy hoe zao no izy amin'ny tenanao hoe fiainanao be dia be ny feo efa eno tamin'ny fiainanao io ary ianao efa mikoropaka mihitsy fa ny olona rehetra miteny raha io fiainanao io dia efa potika io toy izany hoe andao moa Jesosy vonjeo ny fiainako dieny mbola tsy potika fa efa ny olona rehetra efa miteny fa potika sa nge Jesosy ny ala tany nandeha nanatona anao io fiainako io ny alako teo ny alako ny lozako teo fofaty ary misy olona eto teny efa anatin'izany hoe ambavahoana ny fiainany ambavahoana ny fahafahambaraka ambavahoana ny fahampotehana ambavahoana ny fahafatesana ambavahoana ny faharavana tsy fantatro ambavahoana ary raha iandro tokoa tsika hoe Jesosy tena vatany mihitsy no tonga eny amin'le toerana Jesosy na dia Andriamanitra ary dia olombelona izy niseho amaindrika olombelona fandehantsika ihany ny fandehany mety mery mandeha noitsika fotsiny ngamby izy raha mandeha 20 km/h tsika na 15 km/h raha faravabetana Jesosy 30 tsy mahavita 30 tobila mahavita 30 zany raha mahavita 15 km/h tsika mety 20 eny Jesosy zany hoe ny adiny efatra adiny dimy eo ihany efa maty le olona raha vo zay fa zao hozy Jesosy en ligne ty fandarany ty alleloia tamin'izany nge Jesosy dia tamin'izany nge efa nisy ny fandarana en ligne tamin'izany nge dia efa nisy ny vavaka en ligne tamin'izany nge dia efa nisy ny tsodrano en ligne arevany halleloia nareo zany amin'ny toerana misy anareo mety ozy nareo raha mba manam-ponona momba ny manam-ponona reo ampiasain'ny tompo izay menakavy kely izay mivaly dia mety ozy nareo pastero le tokantranonay ato tena mila tena tonga ty nareo pastera dia mba tsofiranjy tokantranonay ty adika misy ranam-balo zay teto amintsika tena ny angavo tonga an'izay misy mba tongava misy nareo aty hatrany pastera tamin'izany fotoa zany lavitra be nefa ny elanelana tamin'izany dia andao fataontsika en ligne ny vavaka io zoko fiainana koa ty zao vavolombelona zany koa
naniry mihitsy izy hoe mba tena tamin'izany mbola nananjanakaroana rary izy fa tsy maintsy natao en ligne amin'ny telefona zao ano miteny zao ianao no maheno aleloia zao Jesosy miteny misy maheno koa ny an-tanànany tsy nisy ny telefona tamin'izany fa Jesosy efa navitan'izany ho Jesosy ndeha mody velona ny zanakao tsy nanontany raha hoe velona marina tokoa hoe velona ohatry ny ahoana velona tamin'ny firy velona afaka hafiriana fa zao zavatra ny tenenina ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazainy Jesosy taminy ka dia lasa nody izy tsisy adihevitra zany ny atao hoe finoana ozy izy Jesosy hoe ndeha mody fa sitrany zanakao ok Jesosy misaotra Jesosy halleloia sitrany izy zay ny tafatsofoka ato zay ny tafalatsaka ato zay ny finoana ary zany ny atao hoe finoana tsy mihanahana zany ny atao hoe finoana tsy mihanahana ry avako malala ary Jesosy dia tena miteny moa Jesosy andao eto ijery Jaona ao ambadika ireo any Jaona 1:20 maty Lazarosy rehefa maty Lazarosy mba tenenina koa nefa Jesosy andao fa marary ilay tianao dia tsy tonga tany izy rehefa tsy tonga tany Jesosy maty Lazarosy ary ny Maria sy Marta vao maty Lazarosy teo dia nalevina maty Lazarosy teo dia nalevina dia tonga dia nalefa tao anaty fasana dia nakodiny vato rehefa avy le nanontany tatsika rehefa mandeha tsisy olona ntsony eo tsisy olona ntsony do idiny amin'izay ny vato io fahato io nankeo vakitsika ny Jaona 1:20 faramitelopolo dia vodiny fa nahan Jesosy ka nanakeo amin'ny fasana izy ary zoy izany sady nisy vato narindriny teo io vato io le tsy finoantsika io misy fotoana alevitsika ny zavatra ny fanantenantsika alevitsika ny finoantsika alevitsika izay zavatra mbaniritsika izay mba mbanantenaitsika dia iditsika amin'ny vato mihitsy nalevana ho isika tsy tanteraka intsony izany ary avako io aloha tsy maintsy nisoviny Jesosy androany misy olona tsy manam-pinoana tonga eto ny finoana izany olo izany tahaka ny finoana Marta sy Maria maty ny anadahanay efa teny Jesosy hitsangana izy dia mbola tena eny hitsangana eny izy amin'ny fitsangana ny tena maty efa hoy izay Jesosy esory ny vato dia mbola niteny amin'ny Maria tompoko maimbo izy zao efa efarany izay izany hoe ferany mihitsy tsy apaka hanao ninona intsony Jesosy hoe tapitra ny vitanao Jesosy hoy Jesosy taminy esory ny vato esory ny tsy finoana problemanao io misy vato be mihitsy manarona ny finoanao mety ny vato kody ny vato androany Jesosy tena te hanangana ny fiainanao androany Jesosy te hamelona n'izay marary eo amin'ny fiainanao tsy Jesosy nanala ny vato hoy Jesosy esory baiko esory ny vato io vato io le tsy finoana io mibloke atsika tsy hanam-pinoana Jesosy miteny andalana fa sitrana izy teo tsika iny ve dia mbola ho sitrana ngezangeza ihany le aretina teo Jesosy iny ve dia ho sitrana anjaranao manala ny vato androany fa Jesosy niteny tandiny 7 amin'le Jaona 1:20 Jesosy niteny esory ny vato esory ny tsy finoana esory ny fisalasalana mbola nampiny Marta fisalasalana efa trandroka izay efa maimboka izay Jesosy satria nanino manaraka ny fisainan'ny olombelona sy ny lozikan'ny olombelona i Marta ianao amin'ny fotoana fotsiny ianao manapa-kevitra araka amin'Andriamanitra dia aza mandeha amin'ny lozikan'ny olombelona intsony fa taraiky amin'izany ianao rehefa miteny Jesosy esory ny vato dia esory izay esory tsy problème anao na maimbony ao na efa efarana izy ataony fa Jesosy tsy miteny zay hoe teneniko anao hoe ambony indrindra amin'ny code de la route dia ny agent
jesosy ry havana ambony noho ny agent jesosy ry havana zay teneniny no ambony indrindra zay teneniny no marina indrindra zay teneniny rery ny tokony atao esory ny vato de mbola sarasara kely andro zao fa nefa rany de nesory ny vato zao ny tenin' jesosy talohana nesorina ny vato io mbola sanala vato aloha izy a raha tsy nytenenin' jesosy hoe tsy voalazako fa raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ny mahatonga ny olona tsy ho hita ny voninahitr'andriamanitra zany de satria tsy mino lay lehilahy tary amin'ny jaona toko fahavalo teo a hoy zany mody ndeha mody fa sitrana zanako ao tonga de nino izy tsy possible mihitsy no niny tonga ny antrano tsy ahitany voninahitr'andriamanitra nino izy tena hitany voninahitr'andriamanitra zay jesosy mihitsy tena hoe tsy voalazako fa raha ino ianao de hitany voninahitr'andriamanitra isoan'andriamanitra nesoriny marta sy maria any le vato fa ino sika tsy nahitany voninahitr'andriamanitra androany a tenenina koa ianao androany de mody velona ny zanakao de mody mitsangana ny fiainanao de mody fa milamina le problème ny ampiasananao rapitso de inona tokony ataonao de lasisy nody alleloia nino zay teniny lazainy de inona tokoa ny zavatra nitrano andiny fa raiky am'dimapolo ny am'jaona toko faefatra ary noho ny nidiny izy de nitsena azy ny mpanomboka laza fa velona ny zanany alleloia zay le izy ozy le tandapa de ozy izy tamin'ny ora fafiry natanteraka an'izany de ozy izy hoe tamin'ny ora fafito noho ny nialan'ny tazo tamin'ny de tadidin'ilay rahalahy fa tam'izay ora fafito zay mihitsy jesosy le niteny hoe tana fasitrana izy le tenin' jesosy teto zany ny tenin' jesosy zany a tena aingana noho ny vitesse lumière pianao ny interrupteur fa tonga de ndray mazava tsy hitao tsy hoe iny le jiro fa manomboka hoe mazava de mazava ny efitrano fa pianao tsy ny interrupteur tonga de ndray mazava ny trano miaraka amin'ny ana-pianao iny mampirehatra ny jiro fa zany mbola kely noho ny vitesse ny tenin' jesosy jesosy le nyteny hoe andeha mody velona ny zanakao tsy voateny kory le zanakao velona miaraka tam'izay velona le zaza amin'ny ora fafito tsy amin'ny folo tsy fito sy folo tsy amin'ny fito sy dimy tsy amin'ny fito sy ray minitra fa amin'ny fito alleloia tamin'ny fito koa jesosy no niteny isa masina ihany koa zany tamin'ny ora fafito noho ny alan'ny tazo taminy ka de fantatry ndray fa tam'izany oro zany nanaovan'i jesosy taminy hoe velona ny zanakao de nino izy a mba amin'ny ankonany rehetra zany ny fahagagana faharoa zay nataon'i jesosy ahitetena aminao a hoe jesosy ny teneny amarika toko fasivy ozy izy jesosy ny amarika toko fasivy andininy fahatelo amby roapolo hoy jesosy fa hoy jesosy taminy hainao hoe ny zavatra ira de hainy mino ary niaraka tam'izay de niantso ny rain-drazazalahy niaraka tam'izay de niantsoantso ny rain-drazazalahy ka nao hoe mino a vonjeo aho afaka mitsofino ny forceny zany nytentrete mino a fa vonjeo aho afaka nitsofinoko ratsy ny manana tsifinoana tsy ahitana voninahitr'andriamanitra tsifinoana mahatonga ny olona mahay ny zavatra rehetra ho tenin'andriamanitra hoe ainao moa fa ny zavatra rehetra de hainy mino satria le finoana mahatonga tonga de andeha dianina famombanao ahy halleloia tonga de mandeha tsisy mitoditotika tsisy mierikeky fa tonga de nandeha mino aho izy izy forceny ny tenany vonjeo aho afaka mitsifonoko androany ianao afaka mangataka an'izany hoe jesosy avonjeo aho afaka mitsifonoko mety mbola ambany de ambany mihitsy ny tahan'ny finoanao raha ino ianao a de hitan'ny voninahitr'andriamanitra raha tsy mino ianao de tsy hahitan'ny voninahitr'andriamanitra mila mahita ny voninahitr'andriamanitra nefa zasy ianao ary de velona le zaza en ligne ohatra antsika mifampivavaka eto en ligne tam'izany koa jesosy andana fa velona izy any aho ny teniko naiza misy mandre naiza toerana misy anao ny tenin' jesosy androany miteny fa mitsahatra ny atao de mitsahatra naiza na iza na miteny inona ny adinao na miteny inona mety misy taratasy mety mipetraka any tsy haiko any Russie ianao a
dia mety teny rosianina mihitsy ny taratasy fiantsonanao io any amin'ny tribonaly. Tsy maninona zany tsy mila fantatra akory ny ao anatin'iny fa zavatra ray ny tena mila fantatrao. Jesosy miteny aminao hoe ndamo fa sitrany ianao, mandeha mody fa sitrany ianao. Raha mino an'izany anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Matoka fa voarainao zany hafatra zany a distance amin'ny fanasitranana teto. Tahaka ninonareo an'izao fandarantsika izao koa hoe na dia en ligne aza afaka ny anasitrana. Halleloia. Ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Andanako ianao mody fa sitrana ny fiainanao, sitrana ny fiainanao. Manana finoana dia samy mahery isika rehetrarehetra. Mino fa voarainareo ny hafatra. Ino no kantoko rado. Halleloia. Rado anky radio. Ino ny kantoko raha misy aminareo maniry izara fahatsapana dia afaka miantsonareo amin'izao fotoana izao satria tapitra ny famelabelarana ny toritenintsika. Misy aminareo ary ve mazoto izara fahatsapana? Raha misy dia afaka tonga dia miantso izany olona izany. Halleloia. Ndao ary efa misy tafiditra ao ndao ary mampandrosotsika ny rahalahintsika tojo izara fahatsapana. Inona no nahakasika ny tojo tamin'ity androany ity tojo hanao avy hatrany ny fitenenana. Halleloia. Anao ny fitenenana tojo, inona ny fizarana azonao atao androany? Izao sitsika rehetra dia makasipaka be dia be anareo mianadafa amin'ny toritena nakasika sady nampianatra no natombompinoana. Alleloia. Ary tena nakasika anany teo amin'ilay hoe Jesosy ny tompon'ny teny farany. Dia teny Jesosy tena manam-pahefana. Dia na dia teo ara nisy hoe teny hoe teny tsy mbola maty ny zanakao rehefa Jesosy no miteny hoe velona ny zanakao dia tena velona. Dia ilay fanoharana kely koa raha amin'ny code de la route tena dia eo raha mipano sy ny sisa fa rehefa eo Jesosy haka ny agent polisy miteny hoe maso mandeha ohatr'izao izay tia tenena dia ino no ekena, ino no marina. Izay no nahakasika anahy dia tain'i Jesosy taholy. Halleloia. Mankasitraka tojo. Mankasitraka indrindra dia tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao dia maherezatra any hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Andaontsika ampiditra olona hafa indray. Halleloia. Ampiditra olona hafa indray tsika. Izy indray ary no hiditra manaraka ao. Misaotra anareo misaotra tojo amin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manakaipasoavina ny hamaly fitianao. Halleloia. Andao indray ary tsika ampiditra olona hafa indray. Tahiny tompo indray ary raha vavy-mami anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastora dia mankasitraka anareo mianadafa miaraka be ny toritena. Ny tena nakasika androany tena voaraky androany tamin'ny pasitera nilaza hoe ilay tandapa rehefa niteny nanafina ny Jesosy dia miaraka tamin'iny Jesosy niteny hoe mandeha fa velona ny zanakao. Niaraka tamin'iny fotoana iny tanora fafito dia tsy velona ilay zaza miala ny kazo tena mampahery be. Avy koa pasitera niteny hoe fa mitovy tahaka ny liny satria tsy voatery mandeha tany Jesosy dia voatsofina ny zaza fa teny fotsiny miasa dia velona ilay zaza tena mampahery be dia nakatra n'Andriamanitra mankasitraka pasitera. Halleloia. Mankasitraka anao ihany koa mamia dia tahin'ny tompo ianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Raha tsy misy tsony mbola misy ve izara fahatsapana? Raha tsy misy izara fahatsapana tsony dia avy hatransika dia tonga dia hiditra amin'ny hira. No hira aloha tsika dia hivavaka tsika aorian'izay. Dia aorian'ny vavaka dia hanao vavaka ho an'ny firenena isika. Misaotra anareo rehetrarehetra nanaiky atao fitaovana ny izara fahatsapana. Dia Andriamanitra manakaipasoavina ny hamaly fitia anareo tsirairay avy. Mino finaritra daholo ary dia hiditra amin'ny
vavaka isika aorinan'ity rety ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia hain'Andriamanitra tao. Manana finoana dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany. Halleloia. I know fine, I know what's around. I know tubo nina nubai nyanzira nunari nina fageti chus sauchangisa. I know fine, I know what's around. I know what's around. I know something over Adjumanto new fridge. I know what's around. Savamagagasi. Oh, hallelujah. I know what's around. Adjumanto Magagino. I know Adjumanto Matalonso. I saw you were bad faith and Nima finita to Nuna Vela Yana Tunga mi fitara naku sangira bitera mi fai fano demi chakinja I know what Nima finita tu nuna vela yanaku tunga mi fitara sangira vitera ni fai fanno mi chakinja I know what I know what I know what I know what to say. I know what to say. I know fine. I know what's alive. I know what's alive. Ula na sansa. Ula aiva an. I know what's alive. Yare timatse si chan. Ula na masansa. Oh ya pakasar ke berke shani. Hallelujah. I know for fare piazza na singhella Funaicia sin famiglia pratana na Serecia ne tanta senza I know for the cazzi upo I know for Santa Lui I know Santa Mana pai Hallelujah. Amen. Jesosy misaotra anao zay Jesosy amin'ny fotoanandroany. Misaotra anao zay Jesosy tena mankasitraka anao zay fa tanteraka soamatsara ny fandarana Jesosy. Voninahitra ny ho anao. Dia raha laza saotra ho anao Andriamanitra. Ho anao rery ny voninahitra ary dia averina eo anao ny saotra sy ny dera tolotra anao era-poeran-tsaina fa tsy tapaka ny fandarana. Na dia vao sika nomboka aza dia fandarana ty ry havana malala dia fa sika tapaka
dia mbola nitazon'Andriamanitra hatratratra amin'ny farantsika. Andao hisaotra azy, saotra Andriamanitra no fahasoavanao rery zao. Dia nalaza saotra ho anao, saotra ny amin'ny teny izay voatory androany, saotra ny amin'ny fahasoavanao rehetra, saotra fa tena tianay tokoa ianao. Dia tahio izany teny izany Jesosy, izany teny avy aminao ampiasainao fotsiny any tondrany izany, fa avy aminao ny teny. Tahio izany teny rehetra izany Jesosy malala mba tsisy ho latsaka an-dalana, tsisy ho voatsaingy toy ny volonam-piasa, fa mba tena amo avy zato eny tsy ho anam-pataperana aty amin'ny tsiray avy ho fiainana mandrakizay. Dia tena hoe anangana anay tsirairay avy tokoa any ianao Jesosy malala, anasitrana izay rehetra endrika marary eo amin'ny fiainanay, na tena niara-nofinay zany, na niara-panahinay zany, na eo amin'ny lafim-piainanay ninona endrika marary Jesosy, dia ianao anasitrana, dia ianao omba sy tantananay Jesosy malala. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Beny tsy voalazako teto fa ianao anefa Jesosy malala, fa mbola betsaka koa no ilainy ny mpanomponao. Mihoatra lavitra anao izay mba nieritreretinay izay takatry ny sainay Andriamanitra, ianao anatanteraka azy atontosana izany. Mianara-maherin' Jesosy Kristy Tompo ny sabata mangatahako izany vavak'izany. Misy saotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao izao mpandrosotsika nabavintsika Rodina hivavaka amin'ity androany ity. Mpandrosotsika nabavintsika Rodina amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Tahy tompo Rodina anao avy hatrany ny fitenenana. Halleluia. Fa ilay raha pastera dia raha-batsikotsirailela koa nakazao fandaharana zao dia nakasitrana amin'ny fitenenana mbola hiara hivavaka tsika, hivavaka ho an'ny firenenantsika. Eny ary Andriamanitra rezina andahatro raha netiko ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjy retezana am-pivelena. Ankehitriny izay tokoa dia faly misaotra mitera mankalaza ny anaranao izahay tamin'izao fotoana izay lasanitra teto tamin'izao an'izao tompo. Isaoranay ianao satria amin'ny tanàna tanteraka izay fotoana izay mitoro teto, izay mitondra ny hafatra ao reto mpanompona reto Andriamanitra. Isaoranay izany satria raha tsy anany miasa teto dia zava-poana tokoa Jesosy ny zavatra izay nataonay, fa kanefa ianao miasa ary nanatanteraka sy nalahavorary izao fotoana izao. Ankehitriny tompo izay teny izay mienty ny reto mpanompona reto Andriamanitra, inganay tompo mbola tahaka ny tanonona ka Jesosy mba hamoa izaty eny, satria maro Jesosy amin'izao fotoana izao dia anatin'ny fitifiviana, maro amin'izao fotoana izao anatin'ny tsana fanantenana no asa lotam-piainana. Kanefa tompo nasiany mateto izay fananarana ho an'ny tsirairay avy mba tsy hanana fahativiana izany, mba hatoky anahy hanana finoana hatrany. Enganebo tompo mba hikasika ny fony tsirairay avy izany teny izany tompo, mba tsy ho velonay amin'izany ireto vahoaka anazy eny izany hafitra izany. Apetraka eo am-pelatananao izy ireto tompo, ary ankehitriny tompo izay dia mivavaka ho an'ny firenenanay. Hitanany firenenanay tena anatin'ny ady mafy, anatin'ny tanitrana, indrindra ny ara-panahy, indrindra ny tsy hanana filoana. Lasa kivy amin'izao fotoana izao tompo, lasa ketraketrika ny monjam-piainana. Tompo Andriamanitra mahery tokoa ianao, hainao tokoa ny zavatra rehetra, ianao dia mahay zava-mahagaga izay tsy takatra ny sainanay tompo. Mangataka ny firenenanay tompo mba hitsentsehatra anao amin'izy ireo, mba hanampim-pinoana hatrany ary hanompo anao hanaradiana hatrany tompo. Ahafahan'ny famotrana rehetra miaraka anahy tompo mba hiroso amin'ny fahamarinanao, mba hiroso amin'ny fanompoanana mandrakariva tompo, mba tsy ala eo aminahy ireo vahoaka ireo tompo. Apetraka eo am-pelatananao ireo vahoaka amin'izany firenenana izany. Indrindra amin'izao fotoana izao misy marary any alopitaly, tena fa tsy misy zavatra izay tokony hatao. Inganay tompo anahy hitsidika izy ireo, anahy hanasitra ny marary rehetra na aiza misy toerana misy azy. Ary amin'izao fotoana izao tompo misy mpigadrano tena anatin'izay fahasaharana Jesosy eo nananao tsara, nananao ratsy izy ireo tompo, asiany fon'izy ireo mba tena hitodika amina mandrakariva, mba hatsapa tena fa tena mahay zava-mahagaga, mahay zavatra tena mamonjy
ho an'ny zanak'olombelona tokoa ianao. Raha misy mpitory amin'izao fotoana izao aompikajano indrindra ny kamboty amin'izao fotoana izao mandinika inona koa ny zavatra izay tokony nohaniko raha mipitso kanefa zany efa nasangatra tompo azy miahiahy ampitsona reny fa engane tompo mba haitolika amin'ny mandrakariva mba hijery ianao eo amin'ny ranolanitra tompo mba zavatra izay any ambony no mieritrerety isanandro satria amin'ity tany ity dia tany izay fandalovana ihany mba engane tompo izy re tena hanompoana mandrakariva zany faniriana izay hitoriana eto amin'izao fandaharana an'izao isanandro isanandro tompo engane mba hahitana vokany amin'izany vahoaka firenenanay hamirapiratra eo aminaty koa izy re mba firenena hananan'i Jehovah izany ny fanirianay tompo apetraka eo ampiratana anatompo izao vafoka zao fa amin'ino azy Jesosy eo ianao hikasiky ny tsirairay avy indrindra mieny ty tenina ity Jesosy mba hikasiky izy re arena hova ny tsirairay avy nyity alina ity anjelona masina mitody manodidina eo any tsirairay avy mba hatoly ampifaliana ary hosoa amin'ny fahasalamana izany fanirianay tompo dia apetraka eo ampiratana anazy izany vafoka zany ino azy Jesosy eo fa mieny izany vafoka zany ianao misaotra reo. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra any vavitsika rodiny tsika tanatin'izay vavaka mamy sady matsiro izay netiny tamintsika teto izay andriamanitra manankefa-soavana maly fitianao ranabavy rodinina rava amin'ny ambondrina tongosa dia mitongofa soavana dia misaotra ny Fabiola koa tsika tamin'ny tokoteny mahafinaritra be dia misaotra ny miady tsika tamin'ny vavaka fanomboana. Misaotra nareo koa nahatra ny hatramin'ny farany teto fa raha tsy tetonareo dia nangingina rery teto izay avetsika an'Andriamanitra ny voninahitra dia manome fotoana indray rapitso tamin'ny amin'ny ora tahaka izao ndray dia mionety miaraka amin'ny ekipa manaraka akiradio point radio andetoraka 5.com afahanao meny nonjabeo akiradio misy totensaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo ralina sa mety iny tompo daholo dia manoroka mamy antsika tsirairay avy ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.